Vavaka risika. Tompo nomenao herinandro izahay. Nazonay nandinika ny herinao manatrika anay. Miaro, mitaridalana, manasitrana ny aretina koa. Ankehitriny manomana anay ianao hiatrika herinandro vaovao. Mitenena Tompo, vatsio izahay, ampaherezondray izahay, mba tsy ho reraka andalana. Manatena ny indrafonao izahay, manatena ny fanatrehanao izahay. Amin'ny anaran'i Jesu Kristy Tompo. Amen. Filazantsara araka ny Jaona toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesu Tompo. Raha lehilahy namaly azy hoe, mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo ny haviany, nefa napahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatrizay dia tsy mbola refa nisy napahiratra ny masony izay teraka jamba, raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, dia tsy mahefa na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe, tena teraka tamin'ny ota ialahy, ka ialahy indray va mampianatra anay? Dia noroahiny izy. Jesosy nandrefa efa noroahany raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy, dia nanao hoe, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao hoe, iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko, mino aho, dia niankohaka teo anatrehany izy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jaona toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny 9. Akana ny lohahevitra hoe jamba roa samihafa. Ny Jaona toko 7 moa no mitantara ny nampahirata tamin'i Jesosy lehilahy jamba iray tao Jerosalema. Kanefa rehefa tena vakina tsara ny tantara, rehefa dinihana tsara ny tantara, hay anankiroa ny jamba tao. Nde jerentsika ny jamba voalohany. Ny jamba voalohany dia araka nambarako teo, rehefa nandalo tao Jerosalema Jesosy, dia nahita lehilahy anankiray izay efa lehibebe ihany. Hay izy ty efa jamba hatrany an-kibon-dreniny, dia efa mangataka fotsiny sisa, fa tsy misy mandray azy asa ny olona. Efa antaonany maro izany toerana misy azy zany. Raha ny marina efa olona mamoy fo zany. Ny olona efa zatra mijery azy mangataka. Fa Jesosy raha nahita azy dia nijanona teo aminy. Ary zany no tena toe-tsaina kristianina. Jesosy efa mieritreritra ahoana no hanasitranana, ahoana no hanarenana izao fiainana izao. Jesosy onehina, izany no tompontsika ravana. Mahita antsika amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy, onena, mijanona, te hidinika amintsika. Izao no tsara ho fantatra, voavonjy ity jamba voalohany ity, satria tena niaino an'i Jesosy ary nakatoa azy. Tsy niaohatra izy niandray amin'ny Tompo, na dia efa zatra ilikiliky ny fiarahamonina azy. Tsy niaohatra izy nandray ny Tompo. Ny mpianatra aza dia tratran'izany karazana ohatrany hoe fakam-panahy ratsy manilikiliky izany. Fa misy mantsy fomba fisahana jiosy manao hoe raha misy zavatra manjoanao, na aretina io, na fahaverezan-javatra io, na tsy fahombiazana io, dia nisy fahotahana zay tany ho any anton'izany.
mety ho marina zany fa tsy voatery ho marina foana. Ka natonga amin'ny mpianatra rehefa nieritreritra an'izany fomba fisanana zany, nanontany an' Jesosy rehefa nahita an'ity lehilahy teraka jamba ity. Rehefa hitan' Jesosy fa nijanona teo dia nanontany hoe raby eo, iza moa no nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Zany fomba fisanana zany raha toizana dia ohatrany hoe raha tokony hanavitra, raha tokony hanasitrana, nahitany io daholo na ny apôstôly na ny hafa teo dia tsy nianasitrana azy fa akorinao zay, fa nisy ota nataonareo zay. Fa ny Tompo kosa tsy mitady olona omelohana tahaka izany, ka natonga azy nyteny hoe tsy izy na ny ray aman-dreniny fa ny mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havana malala, tia anao ny Tompo, tsy ny hanameloko anao ny mamahy azy. Tsy zany natongavany aty, tsy tady olona omelohana fa mitady olona hovonjeny. Araka ny voasoratra, Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho aty amin'izao tontolo zao hanameloka izao tontolo zao, fa mba hamonjena izao tontolo zao. Ny mamahy amin'ny Tompo dia ny anarina anao ninona fahotanao. Ilay teraka jamba rehefa nahita amin'ny Tompo, avy hatrany dia raiki-po, avy hatrany dia niomana hoe zay ho lazainy Jesosy dia ho tanterahako, ho tanterahako na jamba aza aho. Jesosy moa dia efa nilaza mihitsy tena tendreto jiosy reto hoe tsy nantsizy ny nanota, tsy ny ray aman-dreniny, ary tsy nanadina an'ity lehilahy teraka jamba ty akory izy, fa avy hatrany izy dia niasa, nandora tamin'ny tany dia nanao feta, dia nahosony tamin'ny mason'ilay lehilahy teraka jamba. Moa tsy mampatsiaro an'Andriamanitra zay nahary any Adama tamin'ny alalan'ny tany mena, vovoka ve izany, zany hoe noarina amin'ny endrika vaovao indray ty lehilahy teraka jamba ity. Ary rehefa nanaiky tsy moramora zany, milaza fanetreteny zany, raha ianao zao misy olona manatona anao dia hosorany fotaka ny masonao, manao ahoana ny fihetsikao? Fa noho ny amin'ny Tompo dia niekeny zany, ary tsika mila fanetretena rehefa manara-diny Tompo. Niekeny zany rehefa avy nosorany fotaka ny masony dia nyteneniny hoe mandehana sasao any amin'ny Farisy Siloamo, raha dika dia hoe nirahina, natao irahana isika rehefa mino ny Tompo. Dia nandeha izy na dia jamba aza tompoko, finono zany, fanetreteny zany. Zany no tadiavina amintsika rehefa manara-diny Tompo, mila mahana finoana, mila mahana fanetreteny. Afaka namaly izy, nahoana no asanao mandeha, za raha mbola jamba ary mahagaga ny Tompo tsy mbola nomeny teo ny hoe ny fahasitanana, fa nijereny hoe makato ny teniko ve izy sa tsy. Rehefa nakato ny teniny izy dia voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa tany am-piverenana rehefa niverina izy, vao naninona? Sitrana na hiratra. Asain'ny Tompo mandray anjara amin'ilay famonjena antsika isika. Mandehana ianao aloka, mandehana mihitsy ianao na jamba azy, mandehana ianao makany amin'ny Farisy Siloamo. Angamba ty rangaty mbola nanontany olona teny an-dalana, aiza moa tompoko ny Farisy Siloamo, satria jamba izy, mbola tsy nahiratra izy. Fa rehefa niverina ho ny tenin'Andriamanitra, ary io ny tena zava-dehibe io matoa-teny io, niverina. Fantatsika fa nisy koa boka 10 ny filazantsara ao nosotra amin'ny Tompo. Sitrana daholo izy 10 fa afiry sisa niverina, ray no niverina, ary ino no tena nasandratry ny Tompo, nambarany tantaraina enitsika mandrakandro any, io le miverina io. Marina fa ao ny aretina zao, ao ny fihibohana sy ny fisaretra, ao ny fitandremana tokony atao. Fa ny fahitan'ny Tompo aminao, na dia efa nahita ny trano fiangonana ity ianao, na dia efa nahita ny paster, na dia efa mahay toroteny foana ianao, miverina makaty am-piangonana indray ianao, zava-dehibe ho mason'ny Tompo zany. Tena mamatotra ny fifankatiavanao aminy zany, ary tsy ho adinin'ny Tompo zany. Zany ny toetrany natao tanatin'ity teraka jamba ity, ka tena nanjara nahiratra izy. Ka tsy nahiratra raha no fotsiny fa tena nahiratra koa ny masom-panahiny, ka nanjary natonga azy nijoro amin'ny finoany. Tena nijoro izy, etsy andaliny ndresy le fariseo, ny fariseo mpitondra fivavahana jiosy tamin'izany
eny indrindra moa fa reo atokom-pinoana izay nitary an'izy ireo. Io koa le olona tsotra izay manenjika fa nijoro izy rehefa nanontanian'ny tompo hoe mino no zanak'Andriamanitra va ianao, izy moa mbola tsisy olona ny sarotony taminy ka tsy fantany hoe izy zany nanontany izy, iza moa no izy tompoko mba inoko azy. Dia nitsotra ny tompo, zaho izay miresaka aminao no izy. Vaovao tenin'ny tompo zay dia namaly amin'ny finoana ilay jamba, tompoko mino aho. Dia naninona eo nitonona ny tenin'Andriamanitra avy eo? Ny ankohaka. Zany no lesona lehibe eto. Manara-diny tompo, manetry tena. Manetry tena. Nitenenina teo ny hoe hosorana fotaka no maso. Asaina mandeha mitady ny farina dia jamba azy. Eto indray miankohaka. Za milaza aminao fa betsaka ny olona raraka andalana amin'ny fanarahana ny tompo satria mbola tsy ampy tsara ny fatran'ilay fanetretena. Ary dia ampianarin'ny tompo antsika izany anio. Maneva-teva resy le fariseo sy le jiosy, kanefa nijoro izy, mino aho tompo, eo natrehan'ireo olona rehetra ireo, mino aho, sady niankohaka, tsy vita miteny fotsiny. Raha tokoa moa tsy rehefa saina miteny tsika, hanao fanakemponontsika zao rehefa avy eo dia vitatsika ihany. Fa raha ny fietsika, hatray ny tena fiainana kristianina riavana, sady mila miteny tsika, fa mila manatanteraka isika, mila manompo isika, inona no zara fanomponao eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ity ilay jamba voalohany ity sitrana ny nofony, nahiratra ny masony, fa nahiratra koa ny masom-panahiny, ka tsy menatra izy nanondro amin'ny Jesosy. Jesosy no antony zao, izy no nahasitrana. Tahaka amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no mato zao ah. Tsy fantatritsika any amin'ny firesaka ataotsika any Manonolany na manao any ampianarana ve na any ampiasana ve, mba naheno tena avy aminao na dia indray mbava ihany aza hoe dia ny fahasoavan'Andriamanitra nato zao ah. Mba mitantara na dia indray mbava na dia 2 minitra nisy ohatran'izao dia tena misaotra amin'ny tompo aho fa ary tonononao misy ny anaran'i Jesosy Kristy. Mba firy amintsika ny efa mba nanao an'izany, fa zany no andrasa amin'ny tompo. Toriteny zany nge za tsy miteny hoe mory, fa afaka manao daholo, fa le resaka, le fanampiana, ilay fitondrana mambavaka, zava-dehibe, mampiova ny fon'ny olona hoe tena mahery marin'Andriamanitra. Sahi manondro amin'ny Jesosy, sahi manondro an'Andriamanitra antony fahombiazanao amin'ny fiainanao. Tapany faharoa sady farany, rehefa nidiniana tsara ho an'ny tantara dia misy karazana fahajambana faharoa. Dia ny ainany reto ilay fariseo sy reto ilay jiosy mpanaradian'ny fariseo. Tsy ny fariseo rehetra ny ratsy, fa nisy ny fariseo mba nanatona ny tompo mba te hibebaka ihany koa, tahaka andry Nikodemosy hitanao amin'ny Jaona 3 zany. Nahoana moa no lazaina hoe jamba ireto? Jamba ireto ary tsy mety mahita ny voninahitr'Andriamanitra satria tsy mino ny herin'Andriamanitra. Rehefa nisotrano ny Jesosy ilay lehilahy jamba nandritry ny taona maro, faly ve zareo? Tsy faly izy, tsy mba niaraba koa arabaina rangafa dia nahiratra ihany ianao ty, fa mialona indray aza izy mba sy lazana hoe tezitra ka mitady fanazavana. Ahoana iza marina nanasitrana anao, anaovana fanadihadiana ohatran'ireny olona jiolahy mpangalatra ireny le jamba teraka jamba sitrana. Ny andikan'izany tsy mety mino ny fahasoavan'ny tompo izy, tsy mino ny herin'Andriamanitra hoe mahasitrana zany, mahay manova zavatra, mahay manova fiainan'ny olona. Dra indray tsika tratran'izany aretina izany mbola mandeha amin'le fisainana ranofo be, le mbola le siantifika be, hoe mbola nahita fianarana be. Ngabo moa ratsy ny maha siantifika sy ny mahita fianarana, fa raha izany no mahatonga anao tsino an'Andriamanitra dia lasa ratsy indray izany. Ka indray tsika ohatran'ny te-hanadiady be rehefa misy olona mba mijory vavolombelona, misy olona samy milaza araka ilay niteneniko teo hoe tena ny fahasoavan'Andriamanitra, dia mbola mitady fanazavana hafa tsika. Le zao zany, mba minoa ny herin'ny tompo.
Nompiretiny mafy ty ilay jamba voalohany. Ahoana ny nairatany masonao? Ka rehefa nitsotra ilay teraka jamba, Jesosy nanasitrana vao mainka koa mirongatra ny fahatezerana. Mampalahelo zany rehefa ara sendra mba mijoro anao ka misy olona azagaga raha misy olona mirongatra zany ny fahatezerana, vao mainka koa izany evatevanao. Tsy noho ny aminao loatra zany fa noho ny amin'ny tompo. Rehefa tononona tokoa ianaran'i Jesosy Kristy tompo ho an'ny olona izay mbola tsy manana amin'ny tompo, tanay zany mampirongatra azy, aza atao mahagaga. Fa zay amonjena ny fanahinao tadiaviny, ary mbola azonao atao no mitaona dia mitaona azy ianao. Faharoa, ireto ilay jamba karazany faharoa reto dia zao: rehefa mahita olona mandroso dia te hanameloka, mitady ny fomba rehetra. Rehefa hoe sitrana tokoa ilay lehilahy, io fa tsara fihavanana amin'ny tompo. Lasa indray izay makany amin'ny ray aman-dreny rehefa tsy nahazo rariny tamin'ilay lehilahy teraka jamba teo. Ny ray aman-dreny indray nimpiretiny nanaovana fanahadiadiny zanakareo marina io. Ahoana tsara fa lazay ny fansotrany zany Jesosy zany izy, dia nampiasainy reto ilay fariseo reto ny fahefa-piangonana. Efa nifanaraka mantsy ny Jiosy fa zay olona manondro hoe Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy, izy ilay Mesia nitoriana amin'ny testamenta taloha, soratra masina tamin'izany, dia excommunié, roahana tsy mahazo mivavaka amin'ny sinagoga. Sinagoga mantsy dia misy isa-tanàna, fa amin'ny tempoly nitokana tao Jerosalema. Dia tonga tao an-tsainy ilay ray aman-dreny zany hoe raha vao hiteny zao tsika hoe Jesosy Kristy tokoa nanasitrana azy, dia ho voaroketo tsika. Inona navaly ilay ray aman-dreny? Antanio izy sisy fa lehilahy lehibe izy io. Raha namin'eny tsara ilay vaky-teny tao tsika, zany hoe aleo izy ilazany marina, nefa ilay antaniana tsy miala, Jesosy nanasitrana. Zareo zany fa izany olona rehefa mahita hoe misy mandroso, ary tsika tratra an'io koa indraindray, tratra an'io tsika tranainy. Tsika rehefa mba tranainy zany teo amin'ny fiangonana ka misy olona vaovao tonga tapoka, mety efa fantatsika tamin'ny fiarahamonina iny mbola tsy nandroso izy elaela zay, fa tampotampoka teo izy nandroso. Dia hoy zanao fa maninona koa ty no mandroso tampoka teo? Fa nga ianao ny tompon'ny fotoana, ny tompo no miantso dia misy tonga amin'ny ora voalohany, ora faharoa, ora fahaenina. Mifaly rehefa mba tonga eo izy fa tsy manao ohatran'ny fariseo sy ny hafa. Amin'ny fijerintsika nge dia fahita ilay izy, fijerintsika dia fa hafahafa be. Fa maninona koa ty makaty? Tena fahajambana ao anatin'ny fankahalana zany. Hoe aloha zay ny tompony ty fiangonana ty, mety tahaka ny fariseo fa ianao mihitsy ny tompony andraikitra tao amin'ny fiangonana sy ny sisa rehetra. Tandre ny tompo. Fa sao dia ianao indray no anao tsinotsinona ny raha nalatsaky Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ny ainy izay nafoiny. Mila mandray azy reny amin'ny fitiavany tsika, fa aza manao tahaka an'reto fahajambana faharoa reto. Mila manana fitiavana isika hitaona olona, mila samy joro isika amin'izany. Aza mialona izay miova fo. Nandretsika mantsy raha mialona dia zao, ohatrany voatsara sady tsika hoe ndry atao lasa mazoto be izy, to tsy tapaka mihitsy izy, to mahafo betsaka noho izay izy, tokony mandiny tena ianao. Tsy hoe misitona hiverina zay miakatra anao, fa raha manaitra anao zany, tsara raha manaitra anao zany, fa zao ahoana koa no mba hiakarako. Fa tsy hoe ty voafaky ty ve no manjary mafana fo be ohatran'izao. Dia ny fiainam-panahinao zany dikan'izany no mbola vo, ary jamba ianao, tena jamba ianao, ka mila mieritreritra isika. Fo iaho hoe le fahefa-fiangonana mihitsy no nampiasainy reto le fariseo reto, ary mila misaintsaina an'izany tsika rehefa fa mamatotra ny fahotana. Zany ny tena fahotana raha mitenin'ny tompo. Raha ny marina mantsy dia te hanadikadina amin'ny tompo reto le fariseo sy jiosy reto hoe efa fantatra ny fotom-pisainantsika jiosy a, fa matoa misy tahaka izao dia misy fahotana, ka zay mitady le meloka mihitsy. Zany mitoetsain'ny olona tsy manana amin'ny tompo zany, hitadiavana iza le meloka, andao melohina. Tsy zay ny an'ny tompo, fa raha misy voa ao andao izy arenina.
Reto kosa mitady ny fomba rehetra ny karona atao ahoana mihitsy. Andro sabata moa nanasitrana amin'ny tompo io. Raha ny lalàna jiosy tokoa tamin'izany dia hoe ny sabata dia tsy mahazo manao ininona raha mbola azo atao. Tahakany hoe mandeha tongotra mandritry ny kilometatra mihoatra amin'ny 3 kilometatra. Tahakany hoe mbola mahandro sakafo sy ny sisa rehetra. Ary anatin'izany no manasitrana. Misy mafy mahatsara azy be dia be zany amin'ny hoe aoka tokana ho an'Andriamanitra mihitsy andro sabata. Da le andro ihaonana amin'ny tompo. Kanefa ny hamonjy ondry no mamay ny tompo. Izay indray ny saika hiampangana ny tompo. Andro sabata nanaovany an'io fa andao enjehiny. Ry havana malala tandremo zany fahajambana faro zany. Zany ny tena fahotana. Araka nambarako teo hoe nitady reto le fariseo jiosy reto hoe iza ny nanoty isany ray aman-dreny ny valio aloha fa za mihodina fanontaniana tsy ihany ny tena fanontaniana ho ny tompo fa ny amonjena azy. Aza maika ny anameloka olony zany fa ahoana no anarenana azy. Zay le tena fahiratana, zay le tena fifaliana, zay le tena famonjena. Ka raha fitinina ry havana dia zao, lay jamba voalohany, lay teraka jamba rehefa nahita amin'ny tompo lasa nahiratra ny masony. Sitrana ny ara-nofony. Fa nahiratra koa ny masom-panahiny. Sitrana ny fanahiny. Sanjory vavolombelona mino ao tompoko. Ary ankoatra ny teny dia niankohaka. Any hoe tena nanompona amin'ny voninahitra. Voavonjy ny olona tahaka izany. Fa le jamba faharoa kosa tahaka an'ilay fariseo sy ny mpanaradia azy dia tsy nino an Jesosy Kristy na dia mba niara-belona tamin'izao azy nahita maso ny famonjena sy ny fahagagana, ny fanasitranana, ny fampianarana feno fahefanana nataony. Tsy mino ny herin'Andriamanitra, tsy mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Tandremo so tratra amin'izany fahajambana fahafo zany isika. So ihany fa teo Kristy olona hira malaza mamonjy ny olona toritory fo tahaka an'ilay teraka jamba. Mahay manova ny fiainan'ny olona ninona tsindry ataon'ny fiarahamonina sy zavatra mafy sedrainy. Zay ny asan'i Jesosy Kristy ary fitiavany ianao zany. Tena manome fanasitranana, manome fitahiana. Asa miandro ny hoe anisy fitahiana be tena efa kansera misy ny sitrana zay anao vao samy jory vavolombelona. Fa hatramin'izay pisony madinika amin'ny fiainantsika dia fitahiana azo tenenina na dia amin'ny resaka ndraimbava azy. Ary ny andininy fasivy amin'ny 30 ry havana ambarana anazy dia mampieritreritra ilaza amin'ny tompo hoe fa rehefa hiverina ho avy any amin'ny raha olanitra izy dia hanao fitsarana. Zao no voasoratra ho fitsarana no natongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra. Io zany ny fehiny milaza an'ilay teraka jamba tsy nahiratra fa lasa nahiratra izy zao. Ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ny fariseo sy ilay mpanaradia azy mieritreritra hoe izy no mahiratra ka lasa jamby izy zao. Lasa tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mahita ny fanjaka ny lanitra intsony. Mila mandray ny tompo tahaka ilay teraka jamba io ianao. Mila mino ny zavatra lazainy, mankatoa ary manatanteraka izany. Tena manara-diso manompo tahaka azy. Sahi manavao ny finoanao sy ny fanarahanao azy. Sahi miteny ao am-ponao hoe tompoko, mino anao aho, miankohaka aminao aho. Amen.